Fa naharitra 3 andro ary ny farana androany kosa ny atrikasa izay nokarakaray ny ANMCR ao anatin'izao andro ny vehivavy izao moa dia manana trano ny tanjona apetrany ity fikambanana ity dia ny fanajana ny zon'ny vehivavy ary fampitsarana ny herisetra atao amin'ireo vehivavy isany ny vohitra nandritra izay atrikasa izay ihany koa moa izany. Ny fametrahana lalàna mampiatra ny fanajana ny zon'ny vehivavy ary fampitsarana ny herisetra tao amin'ireo vehivavy no isan'ny vaindon-draharaha ny Alliance nationale au mouvement du citoyen pour la refondation ho amin'ny fankalazana ny andro natokana ho an'ireo vehivavy. Efa natomboka ny fahaenan'ny volana martsa lasa teo ny karazana atrikasa izay nataon'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny ANMCR ary androany ny famaranana izany asa izany ary fametrahana ny vahaolana sy fampiarana azy. Votoatin'ny fanamarinana ny andron'ny 20 marsa moa zany eto anivon'ny anta dia ny voalohany indrindra amatarana sy amakavakana ny mahakasika ny hoe inona tokoa hatramin'izay ka hatramin'izao zany ny mbola manakana ny fanajana tanteraka ny zon'ny vehivavy. Izay no nanaovana ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety fa io valandresaka tamin'ny mpanao gazety io zany mba ahafahana mijery ny tontolo manontolo ny vehivavy zany dia napetraka koa zany ny famakafakana sy fandrasarasana ny fanitsahan-joa nandritry ny krizy aloha no tena natao tato. Apetraka eny anivon'ny Antana ny Agence nationale taratra pour l'information ny vokatra izay vita avy amin'ny atrikasa izay natao ka amin'ny alalan'ny famoahana vaovao no anatotosana izany satria tsy misaraka ny zon'ny vehivavy sy ny zon'ny ankizy dia hikarakara ny momba izany ihany koa ny ANCMR afaka iray volana eo. Tsy atao ambava na antsoratra fotsiny ihany araka izany ny lalàna izay ivoaka fa ny fampiarana azy no isan'ny takin'ny ANCMR.